Miaraba ny mpanaraka ny ADB Live. Eto Itaosy, écart Notre-Dame du Mont Carmel ambavahady tokana indray no hitondranay anareo. Koa araohatra amin'ny farany ara ny tantarany, ny mombamomba anazy nandritran'izay anjato taona ny orenan'izay. Koa araohatra amin'ny farany ary bao avy. Andriamampianina Armisa, filohan'ny filakevitra pastoraly eto amin'ny écart Notre-Dame du Mont Carmel. Raha zavaina tsotsotra ny toerana ara-jeografika, misy ny fiangonana Notre-Dame du Mont Carmel, dia tanàna iray miorina ao amin'ny distrikana Tsimondràna, avy eo anatin'ny commune rurale ambavahady tokana. Raha misehatra ny fiangonana indray dia archidiocèse-n'Antananarivo, vikariat épiscopal manodidina andrefana, distrika missionnaire Itaosy, eo ambanin'ny fiahin'ny Pretra Carme. Raha maniry ny ahitan'izany fiangonana Notre-Dame du Mont Carmel izany ianao, dia raha avy any andrefana ianao manaraka ny RN1 dia miala eo ambody afotsy eo amin'ny Rian'ny Voasary, dia miampita Barazy avy hatrany dia mahita ny fiangonana. Raha avy any amin'ny RN7 kosa dia mandalo Fasankarana, Anosizato, dia Ravina, dia tonga eo Itaosy. Raha avy eo Analakely indray dia mandray ny bus 133 eo Ambody Filao, Kofitamana 133, dia avy hatrany dia any amin'ny farany ianao no miala. Dia misy sary vongany Masinda Paoly sy Masinda Pera ny fiangonana, ahitanareo azy eo ambany andrefan'ny commune. Ny tantaran'ny idiran'ny finoana teto amin'ny fiangonana moa izany no horesahana. Ara-tantara dia ny fifindran'ny taranaka Ranavalina tetỳ amin'ny faritra ambavahady tokana izay nantsoina hoe Ambipionana tany aloha, izay fantatra amin'ny anarana ankehitriny hoe Ambotrimanga iny, no nampisy ny idiran'ny finoana teto. Izy ireo nifindra tatỳ no nanorina ny fiangonana ary niara niasa tamin'ireo pretra sy ny distrika, dia ny distrikan'ny Fenoarivo aloha tamin'izany andro izany izay ny fiangonana tetỳ. Ny fiangonana ambavahady tokana Anosikely, Vinelina ary Ambaniala no azo lazaina hoe niorina tamin'izany, izay tao anatin'ny distrika Fenoarivo niara-niasa tamin'ireo rehetra izay namakilay tetỳ amin'ny distrika tamin'izany. Anisan'ny fiangonana lalovan'i Victoire Soamanarivo ireo fiangonana efatra eo ary ny entaniny. Rava io fiangonana voalohany io izay miorina tany Ambipionana na atao hoe Mbotrimanga noho ny fandrombana nataon'ny mpanenjika ny fivavahana kristianina. Taoriana kelin'izay dia nifindra ny fiangonana olona kristianina Rainketa-Baokraisina no nanome ny tany, ka teo no niorina ny fiangonana faharoa. Saingy lavitra kely ny tanàna sady feno alaala moa tanin'olona nindramina, dia nisy nanome indray nanotra ny fiangonana izay teto akaikin'ity fiangonana hitantsika ankehitriny ity. Teo no nisy ny fiangonana fahatelo izay niorina. Saingy rehefa tery ary nitatra ny tanàna dia tapa-kevitra indray ny hanorina ny fiangonana, dia izay no antony mpisiny ity fiangonana faefatra ity. Raha ny fiangonana izany dia fiangonana faefatra izy. Raha ny finoana kosa dia 450 taona izay no nidiran'ny finoana tetỳ ambavahady tokana. Ny fiangonana ambavahady tokana manokana dia mifandray indrindra amin'ny tantaran'ny Pretra Carme izay mpiany distrika amin'izao fotoana. Distrikan'ny Fenoarivo izy tamin'ny voalohany, saingy noho ny fandaminana dia nafindra ho distrikana Ambotrimanjaka izay section iray Itaosy, nahitana ny fiangonana enina ambavahady tokana Anosikely, Vinelina, Manampisoa ary Itaosy. Ny fidiran'ny Pretra Carme na ny fahatongavan'ny Pretra Carme teto ny taona 1970 no na distrika mahaleo tena ny Itaosy raha section avy amin'ny Ambotrimanjaka izy tamin'izany. Dia manatantara satria tao mifandray amin'ny anaran'ny fikambanan'ny Pretra Carme ny anaran'ny mpiany fiangonana any ka ny fijoroana vavikombelona témoignage nataon'ny Père Jim izay isan'ireo telona makilay dia nilaza fa rehefa tonga roa andro teto Itaosy izy dia ny fiangonana ambavahady tokana no notsidiany izy telo mirahalahy voalohany satria nanaitra sy nahafaly azy na eno hoe misy fiangonana mitondra ny anaran'ny fikambanana dia ny Carme aty amin'ny distrikany Itaosy. Toy izay ihany koa dia mifandray sy mifamatotra amin'ny fiainan'ny Pretra Carme ny fiangonana ambavahady tokana sy ny manodidina azy. Ny fiangonana moa izany dia eo ambany fiarovany Notre-Dame du Mont Carmel. Ny sekoly kosa dia tsy mitovy amin'ny rehetra hoe mitovy ny anaran'ny mpiaro sekoly sy ny fiangonana, fa eo ambany fiahiny Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely ny sekoly satria jobily fankalazana ny fahazatra taona
nahafatesan'ny Masimbavy Terezy no niorenany any ka sangam-batony izany fahazato taona izany ny sekoly ka nampitondraina ny anarany. Ny lagroty indray dia fankalazana ny fahadimanjato taona nahaterahany Masimbavy Terezy ny Jesoa na Terezy Davila izay mpanavao ny fikambanany Pretra Karma, ary araka ny fomba ny fiangonana ny ao anatin'ny hôtely na ny sisa taolana ao azontsika jerena satria taratra no manarina azy dia ny Masina Jean de la Croix sy Candide de l'Eucharistie no olo-masina mipetraka ao, izany hoe tena mifandray sy mifamatotra amin'ny Pretra Karma izay miany distrika ny fiangonana Ambavady tokana. Niezaky ny misionera sy ireo kristianina teto miaraka amin'ny distrika no nananganana an'izao. Inametraka moa izany no sy nanorina no asany fa ny manatsara sy mikolokolo kosa dia anjarantsika taranaka, anjarantsika kristianina namelakafatra kehitriny. Dia izany indrindra no anentanana sy antopisin'ny fanentanana ny mba anentanantsika kristianina sy ireo izay nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana, zanaka natsangan'ny fiangonana tamin'ny batemy na ny fahanany fiangonana tamin'ny Eucharistia, ny mba hijery anatsara anasoa an'ity fiangonantsika ity. Teto amin'ity toerana ity no nanorenana ny fiangonana faharoa, ary ity toerana itsahako ity mihitsiny no nisy ny hôtely tamin'izany fotoana izany. Tao anatin'izany faritra zany dia misy ny kristianina izay mbola eto ankehitriny, misy kosa an'ireo kristianina no efa lasa any ivelany any noho ny antony arak'asa dia lasa zanak'apelezana izy ankehitriny, fa misy kosa dia mbola eto foana ka dia efa hitondrana ifanentanana sady ho an'izany kristianina teto amin'izany fiangonana Notre Dame de Mont Carmel zany raha lasa ny alavitra any ianao fotoanan'izao. Matsiaro anao ny fiangonana ary tsy manadino anao ihany koa ka dia manentana anao zany mba hitsidika an'izany fiangonana izay niavianao zany. Ombako manana ny tenin'ireo namako teo aloha, izay moa dia sakristina eto amin'ny paroasy, misy ireo vavy izay mieto i Madame Charline ny anankiray dia Madame Vololina Louise izany teny izao. Izy ny tompony andraikitra voalohany ary izany mpanampy azy. Dia izay moa dia miara-miasa akaiky amin'ireo filan-kevitra sy birao eto amin'ny paroasy, dia miandraikitra manokana ny fikojakojana ny fanaka-masina ny taonay miravavy eto amin'ny paroasy. Araka ny voalazan'ny sakristina namana teo moa Madame Vololina dia zay ireo vavy miaraka miasa ato, fa ny any mba tiako tsindriana kely zany dia mba hijerevanareo zanak'apelezana ny paroasitsika aty mbola be dia be ny zavatra tokony ataontsika ato na momba fanaka-masina zany, mbola mijalijaly fanaka-masina be izay atao amin'ny sakristy, izay sakristina dia mba raha mba misy zavatra azonareo alefa aty amin'ny paroasitsika dia mba voninandray an'izay izahay ato amin'ny sakristy ato amin'ny paroasina Ambavady tokana dia mbola be dia be araka ny teniko teo na azo zavatra mbola azonareo anampiananay io zay ngamba no antenay fa dia manantena fiarahana asa betsaka be aminareo amin'ny alalan'ity LDB live ity dia raisinay an-tanam-bozy sitraky ny fonareo nakasitraka indrindra tompo. Raha mandinika isika mijery ny sary rehetra izay nandeha teo, sary eto anivon'ny fiangonana ireny, ary sary izay nanehoanantsika ny toerana izay niorenan'ny fiangonana voalohany indrindra sy ny faharoa ary ny fahatelo sy ny fahaefatra. Dia tonga amin'izao trano lehibe izao Tsangam-Bato fa 7 taonany karma moa izy ity araka ny tantara izay efa nohenointsika teo. Dia ato am-piangonana dia misy ny ezaka, mbola maromaro ny ezaka izay tokony ho atao ato. Eo ohatra raha ilazantsika amin'ny ambangovangony ny dalazan'ny fiangonana, dia ny eritreretina sy ny fanondriana dia mba ho atao carreau izy ity. Eo ihany koa ny plafond, ny valitafo izay ny eritreretina ho atao ny volizy. Isaorana lehibe Andriamanitra fa noho ny fanomezam-pahasoavana ka narotsany tamin'ny fianakaviana iray no nahafozan'io fianakaviana io nanatanteraka sy nanome manontolo ny fikarakarana sy ny famitana ny volizin'ny hôtelin'ny fiangonana. Dia ankasitrahana feno izany fianakaviana izany ary vavaka ao anazy mba nomen'Andriamanitra hery fahasalamana trano izy mba ahafahany manatanteraka ny adidy izay mbola iandreketany izay mbola ho ataony. Anentanana amin'ny zanak'apelezana ihany koa. Efa mandeha any amin'ny fandarana ao amin'ny Radio Don Bosco ao amin'ny fandarana miara-dalana isaky ny amin'ny 9 ora sasany hariva ny alatsinainy, amin'ny 9 ora sasany hariva ny azoma ny fandarana miara-dalana. Dia efa misy ny fanentanana ho an'ny zanak'apelezana any
ka afaka manaraka an'izay fandaharan'izay ihany koa ianareo fa ity dia efa mivatana eto dia apetrako ihany koa fanentanana hoe tongava amin'ny 17 volana novambra ho avy izao. Ino ho androny zanakam-pelezana ho an'ny ekara Notre Dame du Mont Carmel ambavahady tokana hanentanana anareo hitondranareo izay voarambin'ny tanana mbo fanampiana ny fiangonana. Aza matahotra ianareo fa amin'ny fotoana io ihany koa ny fiangonana reny amin'ny mahareny azy dia mahalala mitsinjo ny zanany ka isika izao natao hoe atao terimbirininy atao izay tsy mahabotra zanany atao izay tsy mampahiany ireny fa fanoatoana sy mifanohitohintsika araka ny afatra ny kardinaly ary magaetara zafindratandra fony fahavelony dia kristianina mandrakariva ozy izy dia tokony fanoatoana sy fanohitohina ka noho izany manateny zahay ny fahatongavanareo amin'ny fotoana io ny fotoanantsika tongava ty atoerana ary aza manadino ny tanindrazanao fa na iza ianao ka nandray sakramenta tato amin'ity fiangonana Notre Dame du Mont Carmel ity na mipetraka ty atoerana ianao na mipetraka any an-dafindrika na any amin'ny fahatra samy hafany dia tongava rehefa nandray sakramenta tato amin'ity ekara Notre Dame du Mont Carmel ambavady tokanao ity fa amin'ny fotoana io no andraisanay anareo sady hofisaoranay ihany koa ho andreo zanakam-pelezana izay efa nanao sy nanampy tamin'ny resaka ara-pitaovana teto amin'ny ivon'ny fiangonana ho fampandrosoana ny fiangonana dia hitondrana teny fisaorana sady ho andreo izay ho avy amin'ny fotoana io fa ho andreo izay tsy tonga kosa no ny antony manokana dia hitondrana teny fisaorana ihany koa satria indraindray ihany koa dia ny fotoam-bita tsy mahaleo satony ho mifampitotram-bavaka isika fa ho tratran'io andro lehibe io atratrany andro taona izay natokana ho an'ny zanakam-pelezana io hoa manatena azy zahay fa ho avy anareo iara ifanotrina aminay ny fandaharam-potoana dia fa nalefanay amin'ny Don Bosco ihany fa amafisina eto amin'ny RDB live eto ihany koa hoe lamesa tokana amin'io marena fa misy lamesa roa foana eto amin'ny ekara isaky ny alahady fa amin'ny fotoana io kosa dia fahazaon-dalana avy amin'ny mopera curé no nafahanananao ny lamesa tokana ny antony dia mba ho fiombonana aminareo zanakam-pelezana rehetra izay tonga ety atoerana amin'ny fotoana io lamesa tokana ny lamesantsika amin'io miditra amin'ny fitora sasany ary natokana ho any zanakam-pelezana amin'ny fanatanterahana ny litorzia amin'ny fotoana io manatena fa isy hetsika goavana ataon'ny zanakam-pelezana mba ho fampitambarana ny zanakam-pelezana rehetra mielipatrana izay any amin'ny vazatany any ary mino ihany koa fa ny fanoatoa-tsio lavo isika eo amin'ny fanamasina tena eo amin'ny fanatanterahana ny antson'ny Kristy ary fanatanterahana ny iraka izay ampanaoviny amintsika ho alahoery ary fa taon'izao hitodiantsika amin'Andriamanitra ary anamasinantsika tena amin'ny alalan'ny fiombonana ka iombavaka tsika amin'izany fotoana izany dia mankasitraka mankatelina anareo izay nanaraka izao fandaharana izao misaotra tompoko. Eny ary dia araka ny toromarika izay nomen'ireo namana rehetra misy vonindray no miresaka amintsika rehetrarehetra dia manasa antsika zanakam-pelezana tsy hakanavaka satria amin'ny 3 novambra io no daty iaonantsika rehetrarehetra raha zatazantsika dia nininana tao mihitsy hoe ety amin'ny tontoerana itony mba hatsiarovantsika an'izany tanàna antsika izany reny ny tanimbaritsika mbola tsy nio ireny ny tanànantsika mbola tahaka an'izao daholo dia asaina itsika zanakam-pelezana rehetrarehetra mba manembona indray ny fiarahana tamin'ny fahiny dia andao mba ho avy indrindra ihany koa ireo fianakavian'ny pretra izay efa no amasinina izay navoakan'ny fiangonana misy pretra anankivaly navoakan'ny fiangonana misy religiosy anankidimy navoakan'ny fiangonana ireo fianakaviana rehetra ireo no asaintsika rehetrarehetra mba ho avy amin'io zanakam-pelezana izany hoe ilay andro ny zanakam-pelezana 17 volana novambra aty ambavady tokana ekara Notre Dame du Mont Carmel dia tongava daholo hoentin'ny fianakaviana ray manontolo mihitsy dia hiara ifetysika hiaraka ankalaza itsika ary hiaraka ikondotsika ny aso sy ny atsara ny tanànantsika ny fiangonantsika iray manontolo makasitraka indrindra tompoko. rehefa rehtsika tamin'ny tapany voalohany ny mombamomba ny tantara ny fiangonana dia andraindray ary sika hanaraka ireo herivelona mamelona azy izay mbola mijoro hatramin'izay ka hatramin'izao izay mbola hiandry ny fahazato taona manaraka indray ary koa ireo fanentana ny vavaka sy ireo mbola vato namelakafatra manabe mivoa eto amin'ny paroasy koa arao hatramin'ny farany ary zany. Miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny RDB live ny zamoa Ramatoa Rafanoloezantsy mbola tiana Claudia
talay tsekoly ny Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Ambavady tokana. Ny sekoly collège Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely aty Itaosy dia tantanan'ny Karma. Fa ny tena koa laika no talay tsekoly. Ny sekoly dia niorina efa ela fa saingy kosany tamin'ny taona 1970 no nahazo ny autorisation d'ouverture voalohany. Zany hoe efa misy eo amin'ny 80 taona tamin'ny 2024 ny fijoroany. Taloha dia ny préscolaire ihany misy teto fa ankehitriny kosany dia efa misy PS ka hatrany amin'ny 3e. Noho ny fitombon'ny mponina moa zany dia nanapa-kevitra ny Mopera Karma sy ny fiangonana ary ny sekoly hoe andao anokatra collège tamin'ny taona 2022 dia tamin'ny 2022 zany nanomboka nisy 6e ka hatramin'ny 3e. Ny mpianatra dia tsy mitsahatra mitombo satria raha nanomboka tsy teny azo hoe nadraisako ny mpianatra teto tamin'ny 2019 500 fa ankehitriny kosa izy efa tafiakatra 20 sy 700. Maro ny mpianatra avy any lavitra fa maro ihany koa ny mpianatra eto amin'ny manodidina. Raha ny antota nisa ny jerena amin'ny lafiny finoana dia ny katolika moa mazava ho azy ny BDB manodidina eo amin'ny 420 isan-jato eo dia manaraka ny Anglikana. Satria ara-tantara ny toerana taty Ambavady tokana aty dia ny Anglikana sy ny Katolika ny finoana nisy voalohany dia izay no mabetsaka ny finoana rahavavy Anglikana koa faharoa ato amin'ny sekoly. Misy araka amin'ny 30 ny isan'ny mpatanatra eto amin'ny sekoly. Ny préscolaire misy anankidimy ny primaire misy 6 dia ny ambiny ny secondaire. Ny aty Ambavady tokana moa zany tsy dia azo lazaina hoe andrenivohitra loatra fa ny tantsaha maro anisa aty nefa na izany ara ahitana ihany koa zanakan'ny olona tsy tantsaha ihany koa maro ny tsy mpiasa mpanjakana. Varotra moa zany ny tena maro anisa dia ny tantsaha. Momba fampianarana manaraka somatsara ny rafim-pampianarana izay meny fanjakana aloha dia manaraka izay koa manaraka ny izay meny DIDEC satria efa izay moa zany ny napetraka ny DIDEC hoe sekoly katolika rehetra dia miezaka mitovy tantana mitovy niveau eo amin'ny lafiny fampianarana. Hatramin'izay nefa ny sekoly dia efa nampiasa méthodologie amin'ny bilingue zany hoe sady mampiasa teny frantsay mampiasa teny malagasy. Noho izay hoe manao an'izay hoe bilingue izay amin'ny raha fampianarana miabetsaka ny ray aman-dreny liana amin'izay fiovana izay miamara ny ray aman-dreny mampidy zanaka mampianatra ato amin'ny sekoly. Dia mamerina trano ny arahaba ho antsika rehetra mpanaraka ny RDB live amin'izao fotoana izao. Mandray fitenenana ny tenako miandraikitra ny fikambanana masina sy ny voamieran'asa eto amin'ity ekara Notre Dame de Mont Carmel Ambavady tokana ity. Misy fikambanana masina 7 eto amin'ny ekara ary voamieran'asa 4 izay miasa sy mikatroka eto anivon'ny fiangonana. Ny fikambanana masina moa mazava ho azy dia fikambanana masina izay dia idiran'ny kristianina rehetra vita bateny mba hanamasina ny teny. Ny voamieran'asa kosa dia mba idiran'ny kristianina ihany koa handraisana anjara miasa eo anivon'ny fiangonana indrindra amin'ny asa liturjika izany. Amin'ny mahafikambanana masina mijoro eto anivon'ny fiangonana ireo fikambanana masina ireo dia erivelon'ny fiangonana izy ireny ary misy ny asa izay andreketany eo alohan'ny fanamasina tena voalohany indrindra izay atson'Andriamanitra amin'ny vita batemy rehetra dia ny anamasy tena. Ka ao anatin'izany fikambanana masina izany no anamasina ny tena ary eo ihany koa ny asa vantana izay andraisany anjara eto anivon'ny fiangonana indrindra amin'ny fanamafisana ny liturjia, fanamasana ny liturjia isaky ny alahady ary ny fanatanterahana ireny vavaka maro isan-karazany isaky ny vanim-potoanan'ny karemo ohatra, ny avant ohatra amin'ny fotoan-dehibe ankalazana ny fetin'ny fiangonana na ny voka-dehibe. Misy ny fandaharam-potoana manokana izay homanin'ny fikambanana masina isam-bolana eto amin'ny fiangonana ka ny alahady voalohany volana dia natokany fikambanana masina rehetra anaovana ny fanamiana mampiavaka anazy ireo sy anaovana ny exposé ampahafantaran'izy ireo ny fikambanana misy azy sy ny karisma iainan'izy ireo tsirairay avy eto amin'ny fiangonana. Ankalazaina izy zany isaky ny alahady voalohany volana. Ny voamieran'asa indray dia misy ny fiofanana izay tsy maintsy arahan'ireo voamieran'asa ireo eo anivon'ny
diosesy ary mipakatra aty amin'ny distrika miatraikatra aty amin'ny fiangonana. Ny manatanteraka ny fiofanana izay azo sy ny ratovina avy any amin'ny diosesy ary voasivana eto anivon'ny distrika no anjaran'ireo voamerana asy ireo ary mampitraika izany eo anivon'ny fiangonana. Isan'ny tanakavanan'ny fiangonana ireo fikambanana masina sy voamerana asy ireo satria lalana iray ahafahan'ny fiangonana miodina na eo amin'ny lafiny ara-panahy izany na eo amin'ny lafiny ara-tsosialy dia mandray andraikitra feno ireo fikambanana masina ireo. Dia isan'ny manentana ny kristianina ihany koa fanampiana be dia be ho an'ireo birao ihany koa ny ataon'ny fikambanana masina sy ny voamerana asy satria ratsa mangaika any anivon'ny fiarahamonina any anivon'ny fahatra sy ny ampeviana izy ireo manentana ny kristianina mba andresy lahatra anazy hiditra ao anatin'izany fikambanana masina izany. Raha bangona amin'ny teny tokana zany dia hery lehibe ho an'ny fiangonana eto amin'ny ekara Notre-Dame de Mont Carmel Lambavady tokana ny fananana ireo fikambanana masina sy voamiera maranisa izay mijoro eto amin'ny fiangonana ireo ary azo lazaina fa tena mifanampy sy miara-miasa feno ny fikambanana masina sy ny voamieranasa miaraka amin'ireo birao fiangonana izay tarihan'ireo birao miaraka aminy eto amin'ny fiangonana ireo. Manaraka izany dia tondrana fanentanana ho antsika rehetra hiditra ao anatin'ny voamieranasa sy ny fikambanana masina ary tondrana fanentanana indrindra ho anareo zanakapelezana rehetra mielipatrana iran'ny vazatany ihany na eto Madagasikara na ny andafindrika fa misy dia misy tokoa ny voamieranasa sy ny fikambanana masina eto amin'ny ekara Notre-Dame de Mont Carmel Lambavady tokana. Amin'ny mahafikambanana masina sy voamieranasa anazy ireny dia sahala amin'ny fikambanana rehetra ihany misedra olana indraindray ary raha misedra olana izy ireo dia tsy maintsy misy foana ny vahaolana izay apetraka mba hoentina mamaha izany olana izany. Raha hosinganina manokana zao ny vovonana dia misy anankitelo eto: vovonan'ny olon-dehibe, vovonan'ny tanora ary vovonan'ny ankizy. Vovonan'ny olon-dehibe fehezina amin'ny teny tokana hoe vona ny tanora VDKT ary ny ankizy ao amin'ny vatra. Singanina manokana eto ny vatra ny VDKT izay anatanteraka ny journée mondiale de la jeunesse amin'ny taona 2024 izay tanterahana any amin'ny diocèse ny Tamatavy. Tondrana fanentanana ho an'ny zanakapelezana satria misedra olana ihany ireo vovonana ireo satria amin'ny mahatanora anazy ny akamaroan'izy ireo dia mbola tsy anasa fa mianatra ary velomin'ny ray aman-dreny kanefa mba te hanatrika izany feonamben'ny tanora izay ho tanterahana any amin'ny archidiocèse ny Tamatavy izany koa manentana anareo rehetra kristianina tsy akanavaka zanakapelezana rehetra izay miaino sy mijery ary manaraka izao fandaharana izao mba aneo firaisankina sy fihavanana, fifankatiavana ary fifanampiana na eo amin'ny lafiny arakevitra, lafiny ara-panahy, indrindra eo amin'ny lafiny ara-bola satria tsy vita ny lazaim-bavany fotsiny izany fa tsy maintsy misy ny ara-bola. Misy ny hetsika izay ataon'ny tanora ao rindrina kely ao izay mbola ho alefanay manaraka eo ihany ny fanentanana mahakasika an'izay fa izao aloha Savaranando no alefa mba hanentanana anareo rehetra any am-pelezana tsirairay avy. Mbola misy ihany koa ny andro natokana ho an'ny fikambanana masina, andro natokana ny fiangonana ho an'ny fikambanana masina rehetra sy ny voamieranasa ary ny faritra anaovana fitadiavam-bola miaraka eto anivon'ny fiangonana. Natokana izy io ho amin'ny fotoanan'ny 5 volana Août. Isa-taona zany io isaka 5 volana Août izay ankalazana ny napakarana ny Masina Maria any an-danitra dia io zany no andro natokana ho an'ny fikambanana masina, ny voamieranasa, ny vovonana ary ny faritra sy ny APV natokana hitadiavan'izy ireo vola mba hampihodona ny fiainan'ny fiangonana, fiainan'ny faritra ny fikambanana masina. Dia izay no fanentanana fohy eto am-pamaranana azy dia misaotra makasitraka ny mpanaraka ny RDP Life rehetra, misaotra ny dadipa nolotra ny fandaharana, makasitraka ny kristianina, makasitraka ny zanakapelezana dia misaotra tamin'ny fiara-miasa hatramin'izay ny fiara-miasa tamin'ny fanambarana ny plafond, tolotra rehetra izay nomenareo ary mbola vonona izahay miara-miasa mivelatra, tsy miolonolona ny birao fa miara-miasa aminareo tanteraka dia miandra ny fahatongavanareo dia makasitraka daholo.